Ary amaranantsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia ny haiady self defense izay karakarain'ny fiofanana izy ity izay karakarain'ny fikambanana Alamine ny zoma teo tetsy amin'ny kianja mitafon'i Mahamasina nentina indrindra ho fitazana ny tanora ao anatin'ny fanatanjahantena ny tena antony ny karakarana zareo ity fiofanana ity izay teo amin'ny sehatry ny haiady maro isan-karazany moa no tanterahana tamin'izany. Tonga namaly antso ny fikambanana Alamine na ny les amis de Madagascar miorina Neuilly-sur-Seine France tamin'ilay fiofanana teo amin'ny sehatry ny haiady natao tetsy amin'ny kianja mitafon'i Mahamasina avokoa na ireo mpiangaly izany taranjy izany na ny olon-tsotra. Fiofanana izay nampanaovin'ilay manampahaizana Teliav Geffroy niavaka indrindra tamin'izany fiofanana izany ny fanomezana traikefa teo amin'ny lafin'ny self defense. Ho an'ity mpampiofana ity dia ny fizarana ny traikefa sy ny talentanana no tena zava-dehibe fa tsy ny fiofanana akory. Tsara manamarika fa mametraka tanjona ny taiza sy anabe ny tanora malagasy amin'ny alalan'ny fanatanjahantena ny fikambanana Alamine. Noho izany indrindra dia tsy hijanona eo amin'ny sehatry ny haiady fotsiny ny fampizarana fa hisampana amin'ny lafiny maro raha nambaran'ny ramatoa Florence Razana tahina filohan'ity fikambanana ity. Izay zany dia mbola maromaro ireo grand champion izay asainay sy entaninay mba ho tonga izara traikefa sy fahaiza-manao amin'ny malagasy indrindra ny tanora ka tsy voatery ho amin'ny sehatry ny ara-marsiô ihany izy io fa na amin'ny taranja hafa koa aza. Ankoatr'izay eo amin'ny sehatra fitaizana inona no hoe tetikasa manaraka? Eo amin'ny sehatry ny fitaizana zany dia manana tetikasa maromaro ihany izahay satria moa izahay manao le ecocentre io dia misy karazana fianarana momba ny fambolena, momba ny fiompiana ho an'ny ankizy any ambanivohitra ankoatran'le taranja sport, ankoatran'ny éducation par le sport zany dia mampianatra ihany koa zay zavatra maromaro taranja hafa. Ankoatra ireo mpiantsehatra eo amin'ny sehatry ny haiady dia ankizy misy 100 avao amin'ny ecocentre Rambomanga izay tazain'ny Alamine ihany koa no tonga teny amin'ny kianja mitafon'i Mahamasina tamin'ny zoma tolakandro io. Dia iny fanadidinany koa tompolasy tompoko vavy no ametrahako ny veloma ho andram-piona ho amin'ny herin'io indray. Isorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Isorana ihany koa namana teknisiana niarana tosany fandarana tamin'ity androany ity, teo ny namana Sakinora Kotomanana, eo ihany koa ny namana Boziko ary ny nandrindra ny saritsika dia ny namana Romain. Izay ary no masakazina roso fa dia manome fotoana indray amin'ny manaraka azy adino ao anatin'ny gazety malaza raha ampitso ny famitinana ny vaovao rehetra nisongadina tamin'ity farany herinandro ity aritsaky ny zoma ihany koa ny gazety mahery dia mbola mizara aminao ireo vaovao ara-panatanjahantena mandritra ny herinandro dia mametraka ny veloma ary ho amin'ny herin'ny toy izao indray veloma tompoko lahy makasitraka tompoko vavy.